fitantanany fiainantsika ary mino fa no izy natolavantsika eto. Amen. Tonga eto tsika tena hoe anovoery a latsinainy farany amin'ity taona ity a tena misaotra an' Jesosy sika ny amin'ny fitantanany satria ataoko hoe herintaona mahery zay ny antom-pisian'izao sehatra iarahantsika isaky ny latsinainy zao a matoatsika mbola tonga soma tsara eto a dia izy no mamehery antsika tsirairay. Amen. Fotoana isaka latsinainy fotoana anankiray andrenesantsika ny fampianarana ny tolo-dalan'i Jesosy ny amin'ny tsirairay avy a ao koa ny hoentina ifampaherezantsika tsirairay avy. Amen. Zay ny maha kristianina antsika mila mifampaheritsika. Amen. Raha herintaona mahery no nisian'izao fotoana izao a mino fa amin'ny taona vaovao iny a dia tena manomona an'izany amin'ny anaran'ny Tompo hoe tsy ho tsika reto tsony no hampaherezana fa tsika indray no mampahery. Amen. Raha herintaona mahery tsika teto nampaherezana mila mahery tsika dia tsika koa mitsory vavolombelona mba hampahery. Amen. Mbola mifantoka an'izany ihany ny afatra ny Tompo androany izay hoentiko anao ary ampifaliana trano izarana an'izany ty ampiandohana dia manonona fiadanan'ny Tompo sady ho antsika rehetra. Ndao maky baiboly tsika manentana anao tena hoe ndao iara-maky tsika Matio. Ndao iara-maky ny Matio tsika. Matthieu 11:28. Fampaherezana ho azy ianao androany. Matthieu 11:28 efa hitantsika dia ndao iara-maky mafitsika 28 hatramin'ny 30. Ny anaran'i Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao anome anareo fitsarana entony zikako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona-po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Amen. Izany tena nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka izany no hampaherezako anao indray amin'izao latsinainy farany taona zao. Mila maheritsika kristianina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra Jesosy dia miteny mihitsy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana ary anaparany ihany izy dia misy andro mahory. Misy andro mahory. Dia eto Jesosy teto dia nampahery hoe mankanesa ty amiko ianareo ozy izy ianareo rehetra izay miasa fatratra izay mazefatra entana. Hitan'i Jesosy zany fa tena miasa fatratra ireo vahoaka. Miasa fatratra tsika mazefatra entana tsika tsisy fitsarana mipopopo mitady zavatsoa mavesatra be forongana azalazany indray be forongana tsika misy vesatra tsika ary matoa Jesosy ny tena io teny io dia tia isika mba hisy fitsarana ty anatintsika miatrika ny fiainana. Amen. Ten'Andriamanitra teto dia Jesosy ny teny hoe mankanesa ty amiko ozy izy. Zay fotsiny ny tenin'i Jesosy mankanesa ty amiko. Avio ozy izy raisoa satria fantatronareo ozy izy fa miasa fatratra sy mazefatra entana. Ary ny teny teto Jesosy tsy miteny izy hoe aleo fa miaraka aminareo hipopopo miaraka aminareo hilanja n'ilay vesatrareo fa ny fitaovana izay mihaino Jesosy teto dia miteny izy hoe amin'ny fitsarana. Amen. Amin'ny fitsarana. Ohatran'ny hoe hafahafa be hoe fitsarana ve zany mihaino Jesosy. Fitsarana no fitaovana omeny antsika ahafahantsika miatrika ilay fipopopontsika sy ilay fahavesanantsika.
Tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, anaparany any dia misy andro mahoro. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nateraka ny antom-pisiantsika ve zany dia atao ampahoriana. Satria Jesosy nefa niteny any hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, nateraka ve zany tsika pahoriana? Ampaheresiko ianao any, nateraka tsika mba ho vavolombelona izao tontolo izao, na misy ara ny fahoriana dia manana an' Jesosy tsika lehilery sy le fitsarana. Amen. Tsika kristianina zany manoloana an'ilay fahoriana, manoloana an'ilay fampahoriana izay ataon'izao tontolo izao antsika, dia miatrika tsika, miatrika am-pitoniana tsika, manana fitsarana tsika miatrika an'izany mba ho vavolombelona hoe tena kristianina marina tsika. Amen. Tsy nateraka tsika ho ampahoriana, fa nateraka tsika ho vavolombelona, fa manana an' Jesosy tsika dia mahery. Amen. Amen. Tena tsara loatra Jesosy, ary zany fitsarana zany nomenantsika. Inona moa ilay fitsarana? Fiadanana nge ilay fitsarana, fitoniana nge ilay fitsarana. Zany miaraka amin'i Jesosy. Tadidiko eto ny tantaran'i Jesosy sy ilay mpianatra any amin'ny bokin'ny Marka 4. Tantaran'i Jesosy sy ireo mpianatra izay nionjana sambo kely niampitany rano. Dia efa niampitany rano Jesosy sy ny mpianatra, dia Jesosy izy natory teo ambony ondana. Nisy ozy izy rivotra, tafio-drivotra izay tonga teo amin'ilay sambo kely, dia samboaravoarana sambo kely, mila ho feno rano zany ilay sambo kely. Dia ozy ny mpianatra hoe miantso an'i Jesosy izy hoe tompo, ny ahafaty anay eo ozy izy no tanjonao. Zany ilay miaraka amin'i Jesosy. Jesosy tao anatin'ilay sambo kely, natory izy, nanana fitoniana izy, nateo ary zany ilay rivo-doza samboaravoarana, fa nisy fitoniana izy nahita tory izy. Ary efa nitsangana Jesosy, dia aloha izay niteny Jesosy mitsara. Tena vao niteny Jesosy hoe mitsara toa dia mitsaratra ilay tafio-drivotra zany ilay fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Io ilay fitsarana tenen'i Jesosy makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mazefatra etana, fa zany miana ny fitsarana. Amen. Efa laisintsika ilay fitsarana avy an'i Jesosy. Ninona olana, ninona alefa nivesatra alefa ny Satana, ninona fahoriana alefa n'izao tontolo izao, dia manana fitsarantsika, manana fitoniana tsika hiatrika an'izany. Amen. Resaka fanohatra n'ilay fitsarana dia fahoriana. Izany hoe tsika kristianina mila mitsolo mihitsy. Izao tontolo izao mipapahory. Teneny eo akaikinao, izao tontolo izao mipapahory hoe. Izao tontolo izao mipapahory dia mila mijery zany, mila mitazana, mijery fitaratsika hoe sao dia mbola papahory koa. Sao dia mba papahory koa. Misy nge zany ny zanaka mampahory aman-dreny, ny rahalahy mampahory ny rahalahy. Isika ray indraindray mampahory ny vady aman-janaka, nefa kristianina ihany. Kristianina ihany fa mbola papahory. Inanivo fiarahamonina eny antsika indraindray mbola mampahory io, mampahory fiarahamonina miaraka amintsika, hanampiasana ny indrindrindrindra. Fa mba mahazo fahefana kely na toerana tokoa ambony, dia ampahorintsika ilay ambanintsika. Zany nge fiainana ety amin'izao tontolo izao. Ndao sika zany andiny teny, sao dia mbola zanak'izao tontolo izao tsika na mbola mampahory. Vavaka ihany, tady an'i Jesosy ihany, kanefa mbola mampahory mitovy amin'izao tontolo izao ihany.
zany mety amin'izao tontolo izao. Zay hoe tsy materaka tsika mpampahoriana fa hijory vavolombelona ny amin'izany fampahoriana izao tontolo izao zany. Ary ny tena mampalahelo, tsika ihany mampahoriny tenantsika. Tena tsika ihany indraindray mampahoriny tenantsika. Ny zavatra ataontsika mampahory antsika. Ny zavatra eritreretintsika, everintsika sy ny kajikajintsika mety mampahory antsika. Zany ny fiainana, tena fiainana zany zaraiko aminao zany. Tsika ihany mampahory ny tenantsika. Zany mahatonga an'i Jesosy teto ny teny makanisa tiavika ianareo sy izay miasa fatratra sy mazefatra ozy izy fa zany no mianareo fitsarana. Zany no mianareo fitsarana. Tena mila manana ny fitsarana itsika hiatrika ny taona vaovao ataovy amin'ny mbola misy antsika mety mbola mpampahory olona na mampahory ny tenantsika, andao hianatsika ao Jesosy. Amen. Andao hianatra. Andao hianatra. Makanisa tiavika ianareo rehetra izay miasa fatratra sy masefatra eto. Fa izao izy no hanome anareo fitsarana. Ento izay ny zuzukako ka mianara. Mila mianatra tsika ao Jesosy. Ataovy amen. Ny fiainana andavanandro dia fianarana foana miaraka amin'ny Jesosy. Tsy azontsika mihitsy fitsarana. Tsy takatsika mihitsy fitoniny. Dia fiadanana. Tsy takatsika zany. Raha tsy manatona an' Jesosy aloha isika. Makanisa tiavy izy Jesosy. Mila manatona an' Jesosy aloha zany tsika. Mila mianatra ao an' Jesosy tsika. Vao ananantsika fitsarana. Amen. Ireo mpianatra ireo miaraka tamin'i Jesosy. Fa senjan'ny rivo-doza tena ambony sambo, mikopaka, tsy nanana fitsarana. Fa vao nitsanga an' Jesosy, mitsahara moa izy Jesosy dia nitsaratra ilay rivo-doza. Zany miaraka amin'i Jesosy. Atsoa foana Jesosy. Tsika tsirairay avy dia ety amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy miatrika fahoriantsika. Fa maha-kristiana antsika dia mijorytsika. Mba hita amin'izao tontolo izao hoe manana fitsarantsika miatrika an'izany fahoriana zany. Mitovy amin'ny dia hozy Jesosy eto hoe eto izy ny zika kamenara tiampo. Malemy fanahy izy sady tsy miavona-po dia ahita fitsarana ianareo. Za dia tena maninona ny Jesosy an'ity. Tao anatin'ny herinandro maromaro dia somary misy mipopopo kely amin'ny asa aman-draharaha rehetra. Dia mihaino Jesosy an'ity dia zany ho zaraiko ao maratsirairay avy. Dia tia hampahery anareo hoe indraindraitsika dia mampahory tena. Izay tena zavatra grave. Mahatonga ilay fampahoriana tena dia indraindray tsy mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ilay fisainantsika sy ny herintsika sy izay mety fahalalantsika no entintsika hitondra ny fiainantsika fa tsy mangataka ilay torolalana avy amin'Andriamanitra. Dia izay no mety mampahory antsika. Ilay fahoriana tiako teneny tsy hoe tsy fisiana fa ilay tsy fitsarana mihitsy. Misy ingen'ny olona na manana ary na manana fisiana ary na manana ny ampy ary fa tsy afa-po, tsisy fitsarana mihitsy. Mbola mampahory anazy zany. Misy arena mety hoe very, may, misy nangalatra. Fa mampahory anazy reny. Raha sanantsika laza very, may. Ka zany ampisin'ny izao fotoana izao. Tena hoe ampaherantsika kristiana. Ndao hiatrika mpitonina ny fiainantsika. Amen. Hiditra taona vaovao tsika. Ndao hiatrika mpitonina ny fiainana. Izao tontolo izao mbola aty amin'ny farany taona dia efa mampitahotra sy mampahory sady izy hoe vidy ny taona ino izy. Taona 2026. Tena me hoenjany.
tontolo hiditra janvier na hoenjana miatrika ny janvier. Izany izao tontolo izao tanjena mba tsotsika teny an'izany ataovy aminay tanjena mba tsotsika amin'ny teny an'izany hoe enjana mijoroa kristiana antsika mijoroa mba hita amin'izao tontolo izao hoe manana an' Jesosy tsika hoe nino misy ao araka le hira teo mahery foana tsika miatrika an'izy ataovy aminay mahery foana tsika miatrika araka le teneniko tana voalohany tany hoe ny antom-pisintsika tsy ampahoriana fa hijorontsika fa mahery tsika manoloana ny fahoriana. Ndao hianatritsika miaraka amin'i Jesosy, ndao atao tena fiainana le teny mihain'i Jesosy, andao tena hoe ampiarina le teny mihain'i Jesosy. Manjary reraka fotsiny tsika raha tonga aty nefa tsy mangatona tena gratuit io mihain'i Jesosy io. Makanesa ty amiko ianareo, makanesa ty amiko ianareo, miantso Jesosy aloha. Andao manaraka an'i Jesosy, andao hitady bebe kokoa an'i Jesosy amin'iny hoe tsy mitaditsika tamin'ity taona ty fa andao tena hitady bebe kokoa amin'ny taona vaovao atao vamen. Andao hikatsaka le fitsarana sanga le katsony zavatra nambony fa tsy aty atany mila mikatsaka le zavatra nambony tsika dia le fitsarana dia le fiadanana. Io fitsarana koa midika fa manana hery tsika. Io fitsarana koa midika fa manana finoana tsika ary manana fanantenana ao Jesosy. Amen. Manana fanantenana ao Jesosy dia mananteny tsika fa azo amin'ilay amboarina dia ny fiainana mandrakizay ataovy aminay izy. Manana fanantenana tsika. Ny olana tsy maintsy misy, ny sedra tsy maintsy misy, ny fiainana tsy maintsy misatrotra, ny samboaravoana ny fiainana. Fifa manana ny fitoniantsika miatsika an'izany dia azo antoka fa andresitsika, azo antoka fa mahery sika. Ataovy amen. Ataovy amen. Makanesa ty amiko ianareo Jesosy. Tena fantatry Jesosy ny momba antsika rehetra fantatra na manafinaritsika fantatra. Mavesatra nareo izy be forombo nareo indraindray makanesa ty amiko. Izy tsy miteny hoe ao fangajaiko, makanesa ty amiko izy dia fitsarana. Raha ohatra zany ataontsika hoe Jesosy le basy dia le bala le fitsarana. Ile fitsarana io zany ndao hitady an' Jesosy, ndao anatina Jesosy. Tsara Jesosy, tsara Jesosy. Ity ampamarana dia ndao ianarana izany, ndao tena ianarana hoe ndao tsy hampahory olona, ndao tsy hampahory ny rahalantsika. Amen. Ndao hianatra an'izany tsika. Tsika ny kristianina vavolombelona kristina tsika, mba tsy tsika kristianina no hampahory olona. Ndao tena ianarana izany. Izao tontolo izao mpampahory, izao tontolo izao mpanendrikendrika, izao tontolo izao tena hoe mampijara. Fa isika vavolombelona hijoro amin'izany fampahoriana izao tontolo izao dia mitsangana mba hanana antsika hery foana. Mivavaka isika avy eo dia ndao tena hangataka an'i Jesosy hoe io azany fahalalana tsara zany Jesosy ianarana. Fahalalana tsara izy zany miatrehana fiainana. Tsy mila zavatra be da be, tsy mila kajikajy, fa fitsarana fotsiny be davontsika. Dia ao Jesosy tsika mikajaka amin'ny fitsarana. Tsika tena mitovy amin'ny Jesosy zany. Jesosy noho ny fitsarana Jesosy. Mitovy amin'ny Jesosy. Ohatrany Jesosy tena hoe Nazarena ny voninahitsika amin'izany afatra izay nampitondray anazy zany. Zavatra tena hiainako ilay izy dia partageoko anareo. Tena fiainana izany, tena fiainana izany. Tsika rehetra dia mandala an'izany daholo. Dia ndao tsika tena hoe tonga hanana fitondrena
Jesosy, izany ny fitiavanao anay Jesosy. Mampimenao an'izany teny izany Ray Jesosy dia fantatsay fa tia anay. Izany teny izany nomenao anay Jesosy. Satria fantatrao loatra ny momba anay Jesosy. Fantatrao loatra izay Jesosy fa mitendry. Fantatrao loatra izay fa indraindray dia be tahotra. Fantatrao loatra izay fa indraindray dia be forohana Jesosy. Popo etsero dia lasa tsy mahatakatra ny sitraponao. Alefa n'izao tontolo izao karazana fampahory. Alefa n'izao tontolo izao karazana tena hoe ampahoriana mihitsy. Ianao nefa teny amin'izao tontolo izao mahitana ny fahoriana. Fa izay kristianina izay mpanara-dianao kosa Jesosy dia tena mba ho vavolombelona eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra. Ampenaro izay Jesosy, atakatra ny sitraponao. Ampenaro izay Jesosy, fahalalana tsara miaraka aminao. Omehoery izay hianatreana ny fiainana Jesosy. Ilay fitoniana izay amin'ny zavatra rehetra. Tena mianatra ao aminao izay Jesosy.